Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy rindrin-drahona anaty atsimo-atsinanan'i Madagasikara izay nanome rotsa-korana tany amin'iny faritra atsimon'ny Nosy iny. Noho ny tanjaka mivaratra azy ihany koa dia nahazo orana ny taty amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana somary malomaloka ny andro amin'ny ankapobeny tamin'ny ilany atsinanan'ny afovoan-tany mety arahana erikerika manify moa izay indraindray. Toy izay toetry ny andro izay atao anatin'ny 3 andro ho avy, izany hoe hita taratra eo foana ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy, andrahoana na anjombona mety arahana erikerika manify kosa ho anilany atsinanan'ny akontany. Andrivotra ihany koa saika manerana ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fidinany maripana ambony rindra ho an'ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanan'ny Nosy, izany hoe angatsika ny andro amin'ny ankapobeny. Ny any amin'ny ilany andrefana moa dia fanatrany ary mety ananika hatrany amin'ny 4-30 degré mihitsy aza ny maripana ambony rindra aty amin'ny afontany andrefana sy mifatotra avaratra andrefany Madagasikara. Raha ny vinantetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia miandrandra orana malefaka ny morontsiraka Sava, Analanjorofo, Atsinanana. Hisy orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Maina ny any amin'ny faritra hafa fa noho ny varatra azy dia tombanana andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny ilany atsinanan'ny afontany mety arahana erikerika manify moa izay any amin'ny manodidina ny faritra Alaotra Mangoro. Vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro dia saika mbola anorana hatrany ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any Avatovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana mpaka hatrany Taolagnaro ary ny ilany atsinanany atitany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Vinan'ny maripana tafiakatra 4-30 degré ny maripana ambony indrindra any Beroro, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Melaky, Betsiboka, Boeny ary Sofia manodidina amin'ny 1-20 na 2-20 degré ho an'ny faritra anatiny. Izany hoe somary angatsika ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoan-tany sy morontsiraka atsinanana. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Vinan'ny toetry ny andro ny zoma indray dia mety mbola hita foana ny orana aty amin'ny faritra Analanjorofo. Anerikerika kosa ny andro amin'ny ankapobeny any Alaotra Mangoro sy Analamanga. Ny faritra hafa ho maina ny andro fa noho ny fikorontanana izay misy any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy iny dia miandrandra orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny morontsiraka ny faritra Androya sy manodidina ny Ampani. Raha ny vinan'ny maripana indray tsy misy fiovana firy fa saika mbola angatsika hatrany ho an'ny afovoan-tany sy morontsiraka atsinanana, manodidina eo amin'ny 2-20 na 3-20 degré zao ny faritra anatiny ary eo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 30 degré ny morontsiraka atsinanana. Ny any amin'ny afontany andrefana tafakatra 4-30 degré ny maripana indrindra. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia mety hisy oram-baratra aty amin'ny tapany atsimo Madagasikara, izany hoe amin'ny faritra Androya sy Anosy. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any Avatovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana ary mety hita hatrany amin'iny ilany atsinanany afovoan-tany iny. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro na andrahoana vitsy. Raha ny vinan'ny maripana dia eo amin'ny 2-20 na 3-20 degré eo foana ny maripana ambony rindra ho an'ny faritra anatiny, 4-30 degré ny Beroro, Besalampy, Maevatanana, Mahajanga ary Antsohihy. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony rindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika tao anatin'ny 3 andro ho avy. Mamery fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Vera mazava.